isaky ny manao tsinontsinona ny fiainan'ny olona, ny fiainan'ny namana, indrindrandrindra ny fiainan'ny madinika, dia manao tsinontsinona an'Andriamanitra. Ka risika ry havana hifanasoa. Hitady mandrakariva zay ampandroso ny nama, ampandroso ny firenentsika, ampandroso ny toerana misy atsika. Ka hifoha amin'ny toromaso isika, ka hiaina marina ny maha-kristianina. Ka izay ny lainga, ny fitsarambelatsihy, fa hiezaka mariny agnova endriky ny fiainatsika, agnova endriky ny fiarahamony, agnova endriky ty toerana misy atsika ty, mba ho mendriky ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ka dia rarina ary ny fankalazantsika ny fetiny rilo zao, itodiantsika marina amin'ny tena fankalazana, mankalaza ny Jesu Kristy, zanak'Andriamanitra, tongolombelona, zay manainga atsika, maniry atsika hivoatra, hiatsara, ary ho tia mariny ny namany. Ka dia harabaina atsika menagavy tratry ny fetiny rily, ary harabaina sady ihany koa tratry ny fetiny bonane. Saotra.